iona amin'ilay mpanjakanao androany. Dao tsika hitsangana dia hivavaka isika. Asaiko koa ny lioanjota tonga dia hiakatra. Sokafy ny fonao androany a, ataovy manana antoka ianao androany hoe tafakambana tafaray amin'ny Jesosy Kristy. Dia tsy handany andro tsika eto androany fa fotoana sarobidy ny fotoanantsika androany satria eto Jesosy Kristy manatrika eto izy, eto ny fanahy masina, eto ilay mpanjaka ny mpanjaka. Dia ndao mentsika voninahitra izy dia hivavaka tsika Jesosy a, mankasitraka fa efa eto ianao. Sotra fanahy masina fa miaraka aminay eto koa ianao androany. Anao zao fotoana izao dia ianao no nanao an'izany Jesosy Kristy a, ianao rery no membonahitra eto androany. Ny anaranao Jesosy no asandratra eto androany a. Ndreto izahay indray a, miombona androany a, hiaraka anadratra anao, hiaraka anome voninahitra anao Jesosy Kristy a. Sokafanay ny fonay, sokafanay ny sainay, iona aminao androany, andray teny avy aminao androany. Manantona anao zay Jesosy Kristy androany a, tsy noho ny olanay, tsy noho ny zavatra ilainay aminao, fa satria ianao rery no mendrika ny fiderana. Dia te hideranao fotsiny izay Jesosy Kristy androany, te hitsaoka anao fotsiny izay Jesosy Kristy androany a. Tsy mitady vahaolana izay ny amin'ny zavatra mety ilainay vahaolana, fa ianao ny ilainay Jesosy Kristy androany. Dia miara aminay eto fanahy masina, miara aminay eto Jesosy. Hotrony izao fotoana izao Jesosy Kristy a. Taontsika maki ny teny amaky salamo a, salamo fa 3:1. Salamo fa 3:1 a. Salamo nataony David vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Ny fahatanorana modindray toy ny an'ny volo mahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra ny Mosesy ny lalan-kalehany izy, ny zanak'Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrapo. Tsy mandahateny mandrakariva izy, na mitarika fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy, na mamaly antsika araka ny helontsika, fa tahaka ny avon'ny lanitra ambony tany no haben'ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny avitry ny atsinanana amin'ny andrefana no halavitra anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray any zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika androany anandratra fiderana an Jesosy Kristy. Izy rery no metsika voninahitra eto androany. Iaraka anandratra ny feontsika dia ataontsika amin'ny fontsika izay zavatra rehetra ataontsika eto. Aoka ho marina amintsika izay hira ho hiraintsika eto. Tompony herinao, mihoatra izao rehetra izao, ka ny famindraponao manerana ny tany. Tsisy azo arina, tsisy azo arina, sarana ari umanjakizai ni fiatria nana. Tombo la vertique, tombo ni erinao, tombo
misandrata Tompo misandratami Ni avo indrindriana Ka ny fiderana anao manerana ny tany Tompo aokisewani ny falebiazana Fatupiana siadiama itra Doveltsika hatramin'ny voalohany Tompo ny herinao Tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao Famitrampunao manerana ita Sisi azuarina minifa
siandiamanitra tsika eny ampitoerana na hoe kany voninahitra ao fatompy anao sy andriamanitray sotra Jesosy ianao no menay voninahitra eto androany sotra Jesosy fa enikatsa enim-boninahitra zao fotoana zao satria manatrika eto ianao sotra fa ny masiny amin'ny fanatrehanao eto tsapanay izany androany zay dia tena ekohaka aminao Jesosy manantona anao zay amin'ny fofeny fanetretena natsanganao uzanakao ao natsonao sandrinao vambola pano taomoefa nanolotsany ay mawai ianao inona nataoko Jesosy inona valiko anao tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao irao raha mbola velonao zao no faniry itsaokanao ny antony fisiko itsaokanao itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao anao tsisy fety itsaokanao avaozinay ny fomba fisainanay Jesosy avaoziko any fomba fisainako ufunenanao maminao maombianao ny fiainako anaovanao zay tianao atao baotamana ianao Jesosy tsy ho teriterane ny fanahinao intaro ny foko akasikanao ny fino amin'ny fotsika rehetra raha mbola velonao zao no faniriko itsaokanao ny antony fisiny itsaokanao itsaokanao anao tsisy fety itsaokanao raha mbola velonao Jesosy raha mbola velonao zao no faniry itsaokanao ny antony fisiko itsaokanao ianao retompo itsaokanao amin'ny androko rehetra itsaokanao anao tsisy fety
jesosy a tsy hira fotsiny zany fa tena iankoka tena miankoka aminao zay jesosy ny aminay rehetra mihetra eo alohanao jesosy aoka hihetritra aminay rehetra jesosy kristy maminay miankoka aminao jesosy kristy maminay ianao amin'ny fonay rehetra amin'ny fanahinay rehetra amin'ny herinay rehetra hideranay ianao androany anomponay ianao ilazanay ny fitiavanay ianao jesosy a lazao utianao ao rilaya pingyako utianao ao rivatolampikyo amin'ny andro piainako tsy homandra amin'ny herikyo rehetra lazao aminieri chiurecha utianao rilaya piyaku utianao rivatula
Alleluia, Alleluia, manjaka ny tompo. Alleluia, manjaka ny tompo. Oh, Alleluia, manjaka ny tompo. Alleluia, sadrato Alleluia, manjaka ny tompo. Alleluia, manjaka ny tompo. Utiana amin'ny andro mpiainako, amin'ny andro mpiainako sy avereno amin'ny fo sy lahatra tsara amin'ny heriko rehetra Jesosy. Utiana Alleluia. Atsangana amin'i Jesosy ny tananao dia tsika ary hivavaka. Saotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Saotra tompony amin'ny fotoana androany. Saotra ny amin'ny tsirairay avy. Hoentinao eto amin'ity toerana ity ny amin'ireo izay manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny fampitana maro samihafa. Misaotra Jesosy. Saotra ray masina tsara indrindra. Ankehitriny raha hanambara ny teninao dia ianao no kiteny sy hanambara. Ianao no kilaza ny sitraponao Jesosy, izay tena avy any anatin'ny fonao ka tianao omena anay androany. Tenena Tompo fa voninkaino izahay zanak'Andriamanitra, voninkaino izahay mpanomponao, voninkaino izahay izay manana fo mangetaeta ny teninao. Alleluia, amen. Mazoto toerana Tompoka. Alleluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma hariva mahafinaritra dia mahafinaritra ity. Rehefa voatendry
nanambarany teny a dia tsy nahita zavatra ao ambara loatra ny tao anatin'ny saiko ray manontolo omaly fa ozay mantsiny Jesosy hoe rehefa ohatra tsy misy loatra ambara zany dia ataona fa dia ho averina ho tadidiana zay rehetra efa voasoratra sy nitoriana tany aloha fa zao Jesosy zay tena tianao amboarako androany dia ataovy tonga atao anatin'ny foko sy ny saiko dia iny tokoa fa tonga le izy. Alleluia. Tsika rehetrareto dia mahafantatra tsara ny tantaran'i Davida. Mety tsy mahafantatra tsara fa mahafantapatatra n'izany hoe Davida zany. Davida mpanjaka io. Tamin'izay mbola kely dia mamaky baiboly dia misy sarisary ao anatin'ilay baiboly. Dia misy ohatran'ny hoe misy personnage be dia be. Misy an'ilay Davida kely miaraka ny antsamitady kely manenjika liona. Misy an'indray an'ilay Davida ohatran'ny niova kely indray ny endriny teto dia ohatran'ny miatrika lehilahy ngeza be Goliaty io. Dia avy indray dia mbola Davida ihany no nipetraka eo ambonina seza fiandrianana anankiray ohatran'ny hoe mpanjaka. Dia nametra-panontaniana tamin'ny mbola kely hoe fa ahoana tsara olona iray ihany vita ity resahany ity. Dia olona iray ihany ilay Davida izay niresahan'ny baiboly. Fantatsika ny tantaran'i Davida nosorana izy ho mpanjaka. Izy le faralahy indrindra tamin'ny zanak'i Jese 7 rahalahy le Betlehemita. Tsy napoizina, tsy nieritreretina nefa nasain'i Jehova hosorana ho mpanjaka satria nanana fo ny fanaraka amin'ilay nikarohan'i Jehova Andriamanitra. Rehefa niala tamin'ny fon'i Jehova i Saoly mpanjaka dia nirahany Samuel efa antitra nandeha nitady. Izy le samy niatrika ny Goliata dia namely naresy azy. Izay daholo ny tantarany. Izy koa le zazalahy kely mpiandrondro tany an-tsaha. Ozy io zay na lioana na bera. Orsy zany bera zany zay mety tsy mahafantatra. No mikasa andringana ny ondriny rainy, ny ondriny dadany dia tsy maintsy voatohany tsy maintsy resiny ireny sy ny bibidia hafa ihany koa. Zay le fony Davida. Nisy andraikitra napetraka taminy dia nataony rehefa nahita ny Goliaty izy niteny ratsy ny vahoaka an'Andriamanitra ny fireneny Israely ary niteny ratsy an Jehova Andriamanitra dia tsy tafandro mandry izy fa ndrehitra ny fanahin'i Jehova zay efa tao aminy tamin'io fa ny olona tsy nafantatra fa Samuela mpaminany ihany nafantatra hoe ity nefa nosoran'i Jehova. Ozy tsy possible hoe olona ohatran'izao ve niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra mpanao ny tany sy ny lanitra. Niteny ratsy ny vahoaka an'Andriamanitra voafidy dia ny fireneny Israely. Dia nitsangany Davida tsy ireo neny fony ndretrarehetra nitsoaka satria nitoko tamin'ny heriny dia nahita hoe tena ngeza loatra ito, matsanjaka loatra ito Goliaty ito dia tsy nasa nanatona akory fa Davida kely lasa niatrika ny Goliata. Davida efa nanomboka lehibebe izy ilay lasa fahavalo ny mpanjaka Saoly satria ozy ny olona hoe Davida nafaty alinalina fa Saoly kosa nafaty arivoarivo. Dia nanomboka nialona azy Saoly mpanjaka zay efa tsy tao amin'ny Saoly tsony ny fanan'Andriamanitra fa efa nesorina tamin'ny fotoana io. Raha ohatra tsika te hafantatra bebe koa ny tantaran'i Davida dia ao amin'ny Samuela voalohany 1:20 ka hatramin'ny 1:30 no misy azy. Samuela 2:2 mpanjaka voalohany 2 dia miampy ihany koa ny tantara voalohany. Ao daholo ny tantaran'i Davida Raymond. Tena mahafinaritra be ny mamaky azy. Fa zao misy tantaran'i Davida anankiray ihany koa zay mety ho fantatrareo ihany. Dia Davida lavo tamin'ny Batseba, vadin'olona, vadiny miaramila ny tao ihany, miaramila mahafinaritra io ry le Etita. Samuela 2:1 sy 2:12 ao indray ny ahitantsika ny tantarany, tsy ho vakitsika eto fa lava be. Ao ny ahitantsika ny tantarany Davida
lavy tamin'ny Batseba. Inona moa le zavatra niseho tamin'io fotoana io? Efa somary lavidavitra na dia vao omaly ihany aza ilay Davida kely mpiandryondry nanana ny fonom-piandry. Ilay Davida feno fanahin'Andriamanitra masamiatrika ary tsy tafandromandry raha mitady ho voateny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ohatry nefa lavidavitra ihany ilay Davida mpiady mahery na afaty alonalina ny ohatra tamin'ny Saoly. Ohatry nefa lavidavitra kely le Davida tsy nasana nendry ny voahositr'Andriamanitra raha napetraka teo amin'ny Saoly, satria nenjehan'ny Saoly izy mba ho vonona noho ny fialonana indroa miantoana. Napetraka Jehovah teo aminy ny ain'ny Saoly mba ho vonony fa ozy izy hoe za tsy manendry ny voahositr'Andriamanitra. Izay ny tantaran'i Davida mbola kely dia ny tanora. Fa eto amin'ny Samuela voalohany, Samuela faharoa toko faha 1 sy faha 12 kosa dia ohatran'ny hoe Davida hafa no hitantsika eto, satria Davida lavo tamin'ny Batseba, vadin'olona, vadin'ny miaramila ny tao ihany. Efa lasa mpanjaka be, efa lasa olona lehibe, tsy ohatry ny talohantsony miainoaino ao an-dapa. Nalefa ny mpitarity afika ny jeneraly dia nandehandeha tao an-dapa sisa ny nataon'i Davida. Nahita n'ilay madame Batseba nandro, izay le tantara tsy maintsy tantaraina, dia latsaka, eto ty mba hiresadresaka kely amiko izy io, ao fa mba miresadresaka fotsiny, maninona moa? Nefa tsy vita ny resadresaka teo le izy fa lasa tafalatsaka tao anatin'ny fijangajangany Davida kely, efa tsy kely tsony fa efa lasa grand. Dia nieritreritra fa tena grand izy. Fantatrareo ny tantara fa nataon'i Davida ny fomba rehetrarehetra mba hanakonana an'io fijangajangana nataon'io, satria ny toejazy Batseba. Rehefa ny toejazy Batseba dia tiany ho afenina le izy, dia ozy izy zao io ry vadiny ary anady ary za eto izy bevoka, ho hitan'ny olona ho fantatry ny olona ihany ty, raha vao bevoka dia ho fantatry ny olona fa zany ny tena nijangajanga teto. Dia ahoana ny atao? Aloha atsony io ry mody asaina mody aty dia mody resadresahana eo, dia mody tenenina aveo ndana aloha ianao makao mivadinao fa tsy maninona fa andany rehefa avy niresadresaka dia osory hoe za kosa aloha tsy hoany ny mpitaritafika matory any anatilay, matory any an-tsaha, dia za ndray ve dia andeha ho ao amin'ny vadiko ka andry aminy, tsy hanao an'izany aho izy io ry. Mena divay indray amin'izay zany mamy dia mety andeha andry amin'ny vadiny, fa tsy nanaiky hatramin'ny farany io ry. Raha jerentsika ny anaran'izany hoe ori zany any amin'ny teny fototra dia midika hoe Jehovah ny fahazavako, zany hoe nanana fo tsara dia tsara ity ori ity. Tsy nanaiky hatramin'ny farany izy dia natory teo an-tongotra teo izy, tao an-tokotany, ary tsy niditra tao amin'ilay vadiny mihitsy, tsy niditra tao amin'ny Batseba mihitsy izy. Tiana ny zavatra niseho ozy izy Davida tsisy hevitra fa tsy maintsy vonoina ty zalahy ty, satria ho hitan'ny olona rehetra eto ty fijangajangana nataoko ty, fa raha mba maty izy mantsy dia alaiko ho vadiko ny vadiny dia mba milamina ny raha eo mason'ny olona. Eo mason'ny olona mety milamina, fa eo mason'ny Jehovah voasoratra hoe Jehovah tsy nakasitraka, tezitra tamin'ny Davida noho zany zavatra nataon'izany. Satria nina ny nataony, nalefa ny tany amin'ny lohatafika tany io ry, dia nandefasa ny taratasy ny mpitaritafika Joaba, dia teneniny ataovy any aloha any izy, dia alao ho faty any. Mpanjaka no miteny fa tsy le Davida kely taloha tsony le miteny dia tsy hanon'ny olona, fa efa mpanjaka izy zao vao miteny dia tsy maintsy tanterahana ny teniny, dia maty somatsara io ry, dia tafita ny teti-dratsy ny Davida. Ny matetika ny testamenta taloha
dia aloky ny zavatra iainantsika amin'izao vaninandro ankehitriny, vaninandro ny fanekena vaovao ary vaninandro ny azo lazaina hoe ny andro farany ihany koa zao vaninandro lalovantsika zao, satria efa saiky feno ny fepetra rehetra ny amin'ny fiverenan'i Kristy jereo, fa iza moa no nanampo fa zany firenen'Israely zany dia hiverina ho iray indray, tsisy nanampo an'izany ene, fa ny faminaniana dia nilaza hoe ho averiko indray ianao ozy Jehova, dia tanteraka zany tamin'ny 1946, zany hoe fa ao anatin'ny tanteraka ny vaninandro ny andro farantsika. Ka reny tantara tany amin'ny testamenta taloha reny raha hitsara ny mamaka azy ao amban'ny fitarian'ny fanamasina dia tandindona sy aloko ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Amen. Ozy ny amin'ny Kolosianina toko faharoa, ozy izy Paoly, Kolosianina toko faharoa andiny fafito amby folo hoe aloko ny zavatra ho avy reny, fa ny tenany dia any Kristy. Ny tantaran'i Davida sy Batseba ary Uri dia mampatsiahy zavatra maro, aloka sy tandidin-javatra maro amin'ny zavatra niainana tamin'ny andron'i Jesosy ary mbola iainantsika ankehitriny. Ny tantaran'i Davida sy Batseba ary Uri dia toa mampatsiahy ny fahatongavan'i Jesosy sy ny fahafatesany. Amin'ny fomba ahoana ozy nareo? Maty noho ny fahotana, teraka tao anaty savorovoro, ilay zazalahy kely bevoka tao anaty kibon'ny Batseba, sady izay ilay izy. Fa io zazalahy io ozy izy natana mpaminany tamin'izay efa tsy Samuela intsony ny mpaminany fa natana, tsy maintsy ho faty io ozy izy natana, fa ianao tsy maninona fa tsy ho faty any ianao ry Davida, fa le zazalahy kely kosa tsy maintsy ho faty. Tsy nisy anarana izy io rehefa vakitsika ny soratra masina, fa le zazalahy faharoa teraka ty aoriana, satria nanambady an'ny Batseba ihany nefa raha ny Davida ne rehefa nakasitrahan'i Jehova ny fofonany dia ozy Jehova hoe tsy maninona fa ilay voavady amin'izay ary izy dia miteraha ianao, fa le ho ateraka ao io ny anarany atao hoe Solomona, io amin'izay no andimby anao. Fa le taloha maty. Lay zazalahy kely maty iny zany dia ohatrany hoe ahitana ny tandidon'i Jesosy maty noho ny amin'ny fahotantsika ihany. Ary ny fahaterahany dia ohatrany ahitana n'ilay savorovoro izay nisy tamin'ny fotoam-pahaterahan'i Jesosy, satria nisy Maria teo, nisy Josefa teo, izay tsy rain'i Jesosy génétiquement Josefa, satria ny fanamasina no nametraka azy tao anatin'ny kibon'ny Maria. Dia fantatsika fa nisy savorovoriana teo, saika ho apetraka Josefa moramora Maria, fa so ihany fa tonga anjelin'Andriamanitra ny teny taminy hoe tsy apetraka ao mangingina izy fa ny fanamasina no nametraka an'io Jesosy io atao anatin'ny kibon'ny Maria, fa ilay voavady ihany izy. Misy savorovoro zany tao, fa teraka ihany Jesosy ary maty ihany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana 3 taona taty aoriana. Dia ohatrany mampatsiahy an'io tantaran'ny fahafatesana sy ny fahaterahan'i Jesosy io ty tantarany Davida sy Batseba ary Uri ity. Alleluia. Fety. Ny fahaterahan'i Solomona kosa dia tandindon'ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Zany hoe maty le zaza anankiray, tandindon'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika. Dia teraka indray Solomona tandindon'i Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty. Ny anaran'i Solomona dia atao hoe Solomena, Salomea, izay avy amin'ny fototeny hoe Shalom, zany hoe le filazantsika foana peace na fiadanana. Solomona zany dia tandindon'ilay andrina ny fiadanana, dia Jesosy Kristy zany. Zay aloha le zavatra nisy teo amin'ny Batseba, Davida sy Uri
rehefa vakina le izy dia ohatrany mampatsiaro an'izany, mahatonga anao ahatsiaro hoe ary nisy zavatra ohatroatra izany tany amin'ny testamenta vaovao tany, tany amin'ny fahaterahan'i Jesosy tany. Misy tandindona anankiray koa izay hitantsika ao anatin'izany rehetra izany. Ny vaninandro ny ainan'i Davida, ny vaninandro manontolo ny ainan'i Davida, dia tandindo ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny fomba ahoana ro izainao? Satria Davida dia niaina tao anaty ady. Amen. Ady ny androm-piainan'i Davida, nanomboka izy mbola kely ka hatramin'izy nelehibe, ka hatramin'izy mpanjaka, dia niaina tao anaty ady foana Davida. Satria nahoana? Satria fiomanana ho amin'ny fametrahana fanjakana vaovao milamina tsara tamin'ny fotoan'andro ny Solomona. Zay ny andro ny Davida, ady be dehibe. Misy olona be dehibe maty, misy olona be dehibe mifamono, misy firenena be dehibe mitady manao zay fomba rehetrarehetra ampenjeran'ny Israely satria fahavalon'ny Israely. Ary eo maha olombelona dia mbola mitohy mandraka ankehitriny le izy. Fa eo amin'ny ara-panahy kosa dia tandindo ny zavatra iainantsika ankehitriny le izy, satria itsika ihany koa dia miandrandra fanjakana vaovao tahaka ny Davida. Davida neny andrandra fanjakana vaovao fa teo amin'ny Solomona le izy nitanteraka. Teo amin'ilay Solomona Shalom, zany hoe le miadana teo amin'ny Solomona le izy voatanteraka. Ary Jehovah rehefa nahita ny Solomona araka ny voasoratra dia ozy Jehovah hoe meko anarana hafa izy. Fantatsika izay anaran'izay? Jedidia, zany hoe ilay tiany Jehovah. Zany hoe isika izay fiangonana voafidy, voadio, voavidy tamin'ny ran'i Jesosy dia miady ny ady tsara mialohan'ny fiafaran'izao fiainan'izao. Dia miomantsika hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy amin'ny alokaloka atsony amin'izay fotoana izay, fa tena le fanjakan'Andriamanitra, fa tsy tandindona sy aloka atsony no hidirantsika rehefa mifarana ny fiainana eto ambonin'ny tany eto. Zay no mahatonga an'le hoe le fiainana ady izay niainan'i Davida dia tandindony le fiainana ady izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Aza mieritreritra ianao fa satria efa zanak'Andriamanitra dia tsy misy ady intsony. Aza mieritreritra ianao fa satria efa mety lehibe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra angamba dia hoe afaka mipetrapetraka, efa milamina ny zavatra rehetra. Tsy zany. Fa mampiseho ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina fa nisy ady izay niainan'i Davida nandritra ny androm-piainany iray manontolo izay mitovitovy lanja amin'ny ady izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Melohany nidiran'i Davida tao anatin'ny fanjakana milamina izay nentin'ny Solomona zanany. Zay le nandrandrainy Davida foana. Davida ny andrandra mba hitan'izany tempolon'ny Jerosalema zany. Fantatrao ve zany? Mba te hahita an'izany Davida fa tsy nahita an'izany amin'ny masony. Tsy nahita izy. Tamin'ny nofony nahitany azy. Tamin'ny fanany nahitany hoe zao le izy dia nataony le plan, fa ny mason'i Davida tsy mba nahita an'izany. Fanjakana ny lamina tamin'ny andron'ny Solomona zany. Davida nanantena sy niandrandra ihany koa safatompoko. Isika kosa inona ny andrandraitsika raha zay ny nandrandrainy Davida? Isika kosa dia miandrandra hitan'ilay Jerosalema vaovao sy ny fitoerana omaniny Jesosy ho antsika. Amen. Davida ny andrandra ny zavatra fatany tetỳ ambonin'ny tany dia hoe zao ty firenena Israely ty dia tsy maintsy hilamina ary tsy maintsy hijoro tsara sy hitsangana tsara ao anaty fiadanana sy filaminana sy fitahiana sy fanambinana. Zay ny zavatra nandrandrainy Davida. Ahitan'izany izy tempoly hijoro eto. Fa itsika kosa miandrandra hitan'ilay Jerosalema vaovao dia ny fitoerana izay omaniny Jesosy ho antsika. Davida ny andrandra mba hiaina n'ilay vaninandrom-piadanana sy filaminana. Zay le hoe vaninandrom-piadanana sy filaminana avy amin'ny anaran'ny Solomona eo amin'ny firenena Israely. Itsika kosa miandrandra hiaina fahafenoam-piadanana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Le hoe Jedidia teo izay anarana etsona ny Solomona ihany koa, lay tian'Andriamanitra, lay miadana na le Shelomo zay ny anaran'ny Solomona, no nanangana ny tempoly tao Jerosalema satria
ho Jehova hoe ianao Davida tsy mahazo manangana an'io fa maloto loatra ny tananao, fenondraha loatra ny tananao, be lotsaka ny olona ny vononao. Fa ny antsika kosa lay Andriamanitra ny fiadanana, le zanaka malala an'Andriamanitra sady sitrany no hanamboatra fitoerana ho antsika any an-danitra. Amen. Ny vaninandro ny tondran'ny Solomona ny Israely dia vaninandro tsy misy ady, milamina. 70 taona Solomona nitondra ny Israely. Tsy mbola nisy tao anatin'ny tantarany zanak'Israely ny firenena voafidin'Andriamanitra, tsy mbola nisy fotoana ohatr'izany hoe ny lamina, ny adana, tsy ny ady, tsy nisy ady. Feno fitahiana sy fanambinana. Ny avy any amin'ny firenen-kafa, ny avy any Etiopia ny mpanjaka vavy ny Saba tonga mba mijery fa ohatry ny ahoana tsara ny fahendreny zany mpanjaka zany, ohatry ny ahoana tsara ny arenany zany Israely zany. Tandindony ny fanjakan'Andriamanitra izay hidirantsika rehefa miala ety zany. Amen. Davida nafantatra ary nanome ny kisarisariny tempoly any Solomona. Fantatra rehefa misy an'izany. Zany hoe Solomona nanangana ny tempoly, fa i Davida no efa nanana n'ilay kisarisary dia nizarainy tamin'ny Solomona. Ao amin'ny tantara voalohany 720 andininy 220 no ahitantsika an'izay. Andininy 220 sy 220 naran'i Jesosy vakitsika. Ary Davida nanome an'i Solomona zany ny sary ny lavarangana fidirana sy ny tranony sy ny trano firaketany sy ny efitrano ambony sy ny efitrano anatiny ary ny trano misy ny rakotra fanaovam-panavotana ary ny sarin'izy rehetra efa niseho tamin'ny fanahany dia ny amin'ny kanja ny tranon'i Jehova sy ny efitrano rehetra manodidina azy ho an'ny rakotry ny tranon'i Jehova sy ny zavatra no amasinina ho rakitra. Amen. Davida nahita am-panahy an'ilay izy fa saingy tsy niaina an'ilay izy ary tsy izy ny nanangana azy fa Solomona. Tak'izany koa tsika koa efa nomen'Andriamanitra ny endrikendrika zany Jerosalema vaovao zany. Fantatrao ve? Apokalipsy 1:20 andininy 1 sy 2 dia toizantsika any amin'ny 10, 1:20 sy 2:20 ka hatramin'ny 7:20 fa sationany any. Naran'i Jesosy, ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iona amin'ny vadiny. Andininy 10 ary nitondra tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avy izy ka naneo any tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi manganoano toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12 ary misy anarana voasoratra eo dia amin'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Aleluia. Zany hoe tsika koa men'Andriamanitra ny fahalalana ara-panahy tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona izay nanoratra ny Apokalipsa hoe ohatran'izao ilay Jerosalema vaovao izay miandry antsika any an-danitra any. Tahaka ny Davida izay nanehoan'Andriamanitra am-panahy hoe ohatr'izao ilay tempoly ao Jerosalema izay ho atsangany zanaka ao. Fa ny antsika tsy ilay miadana no anangana azy fa ilay andriana ny fiadanana dia Jesosy Kristy avy any Nazareta zany. Amen. Tandremo ao anatin'izao azakazaka izao, sao anao tahaka ny Davida ka ho lavo. Ary nalavo azy ianao androany sanatria dia fotoana izao hitsangananao indray. Misy olona milaza hoe io baibolinareo io diso e. Fa raha diso ny baiboly tsy notantarainy ny fianjeran'i Davida, fa izay zavatra soa sy mahafinaritra ihany no notantarainy. Fa maninona ny tantarainy ny fianjeran'i Davida? Fa maninona ny tantarainy ny adiny fanaovan'i Paoly sy Barnabasy ka nampisaraka azy? Fa maninona ny tantarainy hoe nisy zavatra matsiravina be ohatr'izao ny iainana tao amin'ny Korintiana, tao amin'ny Kristiana tao Korinto? Satria marina ny tenin'Andriamanitra ary te hampiseho amintsika Andriamanitra. Na ny olona ary mety teny hafepeny zany fa manahirana. Tsy aleo ve tsy tenenina resahana loatra zany Davida nenjery zany, fa Jehova miteny hoe tazomy ao ny teniko fa ilaindry zareo any amin'ny 2024 any io.
amen. Mba iarovany ny tenany, mba hitsangana ny ray raha sanatra izy ny anjera. Mahaiza manao taka ny Davida, na dia ny anjera ary izy dia na niverina ny fony tao amin'Andriamanitra, tena nandadilady, tsy ninakanina nandritra ny 3 andro Davida, satria tsapany loatra hoe tena nanota teo anatrehan'i Jehovah izy. Tao anatin'izany izy nanoratra salamo 150, fantatsika ihany, 120 sy 220, ozy izy Davida: aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko, ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho. Amen. Davida tsy niteny hoe tandremo sao dia ho faty aho, za tsy te ho faty Jehovah. Davida tsy niteny hoe tandremo ny fiandrianako sy ny arenako sao dia very, fa ozy izy hoe aza manary aho hiala eo anatrehanao. Raha atikatsika miteny hafa dia hoe oka tsy hiala amiko ny fanotronanao Jesosy. Amen. Ozy izy Paoly hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoninareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo, mo tsy fantatrareo va fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona ny lavinareo. Fa maneniny Paoly mbola mampandiny tena atsika nefa efa Korintiana 2 izy io, 7:15. Maneniny Paoly mbola mampandiny tena foana atsika, nefa efa olona voavonjy, efa nandray an' Jesosy, satria ao anaty aditsika mety enjera ohatra ny Davida, fa tsy misy menjera eto ny anaran'i Jesosy. Hoy koa Paoly amin'ny Korintiana 2:7-17: fa asiako mafy ny tenako, homangana ka dia vozoko, fandraona dia efa nitory, tamin'ny sasany aho za dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Paoly apôstôly tenany no matahotra hoe sao dia mbola ho lavina ny tenako. Misy olona milaza mantsy hoe rehefa voavonjy indray mandeha ianao dia voavonjy foana e, izay ataonao eo mety daholo e. Tsy zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fosy ny tenin'Andriamanitra dinio sao tsy ao amin'ny finoana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra: asio mafy ny tenanao sao dia io tenanao io no misitina anao tsy hiakatra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nalavan'i Davida dia resaka fijangajangana, ary ny fijangajangana dia efa nampitandreman'i Jesosy atsika hatramin'izay. Matoa izy niteny hoe ao amin'ny Mateo 10:20, mety haitsika tsara koa izy io, anaran'i Jesosy: fa za kosa milaza aminareo fa zay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa mijangajanga tampony sahady. Fo mijery fotsiny zany dia efa mijangajanga anatin'ny fo, ka ohatra mila azy fa tsy hoe mijery fotsiny ohatr'izao kosa aloha. Ary matoa Paoly nampitandry ny mbetsaka nylaza hoe ao amin'ny Korintiana 1:5-12: mantsosira ny fijangajangana, zay fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tena ihany, fa ny mijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Satria fa nahoana? Mampitandrina foana zany Jesosy, ny apôstôly. Jereo ny tantaran'i Davida tany amin'ny fijangajangana ny anjerany, satria ny fijangajangana no endrika voalohany hitantsika masy maneho fampirafesana amin'Andriamanitra. Raha ny olona tianao hoe tao tany ary tsy vitanao ny manaja azy, dia ataonao ahoana moa ny anaja an'Andriamanitra izay tsy hitanao? Mampitandrina ny tenin'ny soratra masina. Ny endrim-pijanganjangana amin'Andriamanitra dia maro be. Raha vao misy zavatra na olona na ny tenanao fotsiny ary ka metrahanao fitokisana mihoatra no Andriamanitra, dia efa ho milala ny fampirafesana amin'Andriamanitra ianao. Zay ny hevitra ara-panahy ny fijangajangana, ampitandremana. Amarana azy tsika ao amin'ny Mpanjaka 1:2-5 sy 9 dia nanafatrafatra ny Solomon ny Davida. Dia ozy izy hoe: ary ianao koa mantsy ny Solomon, mahalala zay nataon'ny Joaba zanaky Jeroia tamiko, dia ilay nataony tamin'izy roa lakamandiny miaramilan'ny Israely, dia tamin'ny Abnera zanaky Nera sy tamin'ny Amasa zanaky Jatera, zay novonoiny sady nalatsa ny raha toy ny amin'ny ady nefa tsy nisy ady tsinona, ka nasiany raha toy ny amin'ny ady ny fehikibony, teny ambalahana sy ny kapany teny atongony. Ko manaova araky ny fahendrenao, aza vela hidina any amin'ny fiainatsita amin'ny fiadanana ny volo fotsiny. Joaba mpitarotafika fidèle ny Davida nametrahany hafatra tamin'ny Solomon hoe: tsy mahazo mahita ny fanjakanao io
fa tsy maintsy vonoanao. Raha jerena amin'ny maha-olombelona dia tena mba ratsy fanahy kosa Davidy zany. Maninona kosa mba izy anie fidèle taminao foana Joaby. Fa ny heviny dia zao, izay zavatra mbola mitazotazona anao ety ambonin'ny tany ety, misy alotoana ao anatiny, mampandrafy ianao amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy avelanao. Raha tsy izany ianao tsy mahita ny lanitra. Ozy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 1:20. Mafy ity tenin'ny Paoly ity fa averina eto satria izay no tiany Jesosy. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahinareo fa ny mpijanganjanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratso ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasy ianareo, efa no amasinareo, efa no amarinareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamanitsika. Amen. Mety misy tena ka sarotra be zany pastera, sarotra be zany tsika ny mba nofo ihany, mbola mba nofo ihany. Nareo efa nahinao an'izany matetika, mbola mba nofo Ozy izy Jesosy hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Antanio kely ny eny eo akaikinao, nateraky ny fanahy ve ianao sa nateraky ny nofo Jaona toko 7:5 sy 9 sy 7. Naran'i Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azakaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Amen. Amintsika tonga eto, amintsika manaraka, mety misy efa nateraka indray, nefa mety solifatra tahaka ny Davida, mbola misy famindrapo ho anao. Mety misy kosa manatrika eto mbola tsy nandray an'izany fahateram-baovao zany. Raha vao tsy ateraka indray ianao dia tsy mety mahita ny fanjakan'Andriamanitra, fa mety manofinofo sy mieritreritra fotsiny fa tsy ahita maso. Raisy Jesosy, eko Jesosy, mety eza ho ateraka indray androany. Ndao metsika vana amin'ny fanamasina fa tsy vitanao io. Raha tany amin'ilay développement personnel reny nisy atsika dia hiteny aminao hoe vitanao io tsy vitanao io. Tsy vitanao ny tsy mijangajanga, tsy vitanao ny tsy manota, fa ny fanamasina ao anatinao omeo vahana dia analavitra anao ny fahotana. Amen. Fanan'Andriamanitra afaka hatateraka an'izany ao aminao anao tsika hitsangana. Atsanganao ny Jesosy ny tananao androany. Atsika hivavaka misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Andriamanitra mahery sy mahagaga ianao tsara ry avy indrindra. Misaotra Tompo malala fa mampatsiandra ianao fa vaninandro sarotra ny lalovanay ankehitriny, tahaka ny vaninandro ny lalovan'i Davida. Misy ady kanefa kosa ianao Tompo mampafantatra anay sy mampatsiafa, tsy mitolona amin'ny nofo aman-draza ahy, fa mifanaratsy ny fanapahana izay eny amin'ny habakabaka. Jesosy izany ny teny izay nambara, tsy verina foana any aminao fa natateraka izay efa nanondranao azy. Izay efa nateraka ao indray Tompo malala dia ampijoroanao hijoro tsara. Izay mety nanota Jesosy dia averinao indray amin'ny alalan'ny fahatsaranao sy ny famindraponao. Izay mbola tsy manana anao Tompo dia anao hikasika azy androany, andray sy anaiky anao. Halleluja. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy dia andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Halleluja. Mbola hivavaka tsika re. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao no antsoina eto amin'izao toeran'izao, ianao no tsarovanay eto amin'izao toeran'izao, araka ny nambaranao hoe amin'ny toerana izay atsiarovana ny anaranao dia eo ianao no manantona ary eo ianao mitahanay. Raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo ianao. Tena sury izahay, tena mino izahay fa eto ianao, ary araka ny nambara ny mpanomponao teo dia afaka miditra tsehatra amin'ny ady rehetrarehetra izay atrehany ianao.
satria anao zahay. Sotra tompo, mamelombelona ny ato anatinay indray ianao, fa ninninona tokoa mety tsy maintsy atrehanay amin'izao fotoana izao, vaninandro izay mety misavorovoro, fa miaraka aminao tsy misavorovoro, miaraka aminao mahita lalana tsara foana, miaraka aminao manoatra noho ny mandresy. Misaotra raha eo dia mbola tario indray izay fanamasina androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alleluia. Mahazo toerana dia ndaontsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tompontsoapasoavana mbola afaka mifampahery eto. Tena marina ny tenin'Andriamanitra no mampahery atsika. Iresaka ady tsika androany satria efa natomboko mpanompon'Andriamanitra teo fa misy ady natrehany Davida, na dia olona araka amin'ny fon'Andriamanitra ary izy dia niady. Misy ady maromaro tantaraina tamintsika teo. Dia lazao ny eo akaikinao, te andresy ve ianao hoe ozongozony izy sao dia matory, te andresy ve ianao hoe misy ady tsy maintsy atrehana hoe. Alleluia. Tsy mandositra ady tsika fa miatrika ady tsika, satria fantatsika fa le nombantsika trano izay mbola momba antsika androany dia mandresy tsika. Alleluia. Misy vonina amin'izany ve eto? Vonina ianao tsy vonina andresy fa vonina iady Alleluia. Misy tantara kely ao testamenta taloha ihany tsika, satria araka ny nambara teo hoe tandindona amin'ny fandresena amin'izao fotoana izao ny zavatra tantaraina taloha. Dao tsika satria toepony resahana, dao tsika iresaka momba ny toepony Ahaba mpanjaka ny Israely sy Josafata mpanjaka ny Joda. Reo mpanjaka anankiroa reo satria efa natambatra moa ny Israely fa tamin'izany mbola Israely sy Joda. Dia ireo mpanjaka anankiroa reo dia raha ny tena tokony hoe samy mitohanan'Andriamanitra daholo, fa Andriamanitra manohana an'izay manana toepo akasitrahany. Taka ny androany zao misy toepo tian'Andriamanitra be eto. Alleluia. Dia rehefa manaraka fotsiny ianao, dia rehefa miatrika an'ilay ady ianao, dia tafavoaka ianao. Amen. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 2:20, lavalava ilay tantara fa tsy resahany eto daholo, fa rezumeko aminao kely le izy hoe nangataky Ahaba mpanjaka, nangataka tamin'ny Josafata hoe andao rangamba hiaraka tsika hiady amin'ny Sirianina fa ho alaitsika Ramota Gileada, le toerana izay ihany zareo ihany zany. Dia rehefa mifanaraka ireo dia andao ary, dia hozy izy Josafata eny ny miaramilako ane miaramilanao ihany fa andao hifanohantsika. Dia tsy nampitovy an'ilay toepo anankiroa, hiaraka hiady izy mitovy ny tanjona fa ny toepo tsy mitovy. Fa rehefa hiady dia neny Ahaba dia maika hiady, satria izany mieritreritra hoe mpanjaka manana traikefa ao anatin'ny zavatra izay atao dia sura fa mandresy, sady raha mifahalalany dia Andriamanitra io momba antsika io tsika ne taranaka voafidy momba antsika Andriamanitra. Fa ny atrehany Josafata azy dia tsotra fotsiny. Alohan'ny hiady dia izao ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko hoe ary Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely, masiny ianao anontanio aloha tenin'i Jehova. Amen. Anontanio aloha ny tenin'i Jehova. Alohan'ny atrehanao zavatra be da be, olana ady sy namana, efa nanontany an'Andriamanitra ve ianao? Ahoana ny atrehako an'izy ity? Sa ianao tonga dia hoe efa haitsika tony, efa sakafotsika tony, efa ino foana ny atrehany isan'androko, saky ny mandeha dia ino foana ny lalana, dia ino foana ilay mpanakorotana, dia haitsika iny miampita fotsiny dia afaka. Fa betsaka ihany izay niampita izay fa voatonona ny tômôbilina. Anontanio aloha Andriamanitra. Alohan'ny atrehana ady dia
ndao aloha anytany an'Andriamanitra. Dia rehefa nanontany an'Andriamanitra anaty tsy resy lahatra aza ilay mpanjaka ny Israely, dia niezaka ihany Josafata hoe andao hitady mpaminantsika, ndao anontaniana ny hevitr'Andriamanitra. Dia rehefa nanontany dia zao ny zavatra nitranga. Nisy ihany le mpaminany Mikaia ny anarany. Dia ao amin'ny 15 ny anaran'i Jesosy dia hoy ny mpanjaka ny Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy iray ihany dia Mikaia zanaky Jimla izay ahazoantsika manontany amin'i Jehova. Izany hoe teo izy zany dia resy lahatra ihany hoe ka ihany amin'i Jehova le secret. Saingy halako izy satria tsy mba maminany soa ho ahy izy fa loza ihany. Dia hoy Josafata aza manao an'izany ry mpanjaka. Mody izany foana ve ny ainantsika rehefa mba hoe te hanontany an'Andriamanitra tsika dia efa misy zatra pré ihany ao an-dohantsika. Efa misy vonona ao an-dohantsika hoe ao andao aloha anontaniany Jesosy hoe afaka manao an'ity ve za, fa nefa ao an-dohanao efa ho ataonao foana ihany le izy. Dia mody manontany amin'ny paster ianao dia raha vao tsy mitovy amin'le eritreretinao lazay paster dia tsy hainy angamba le izy. Gamby io paster io tsy ampivavaka androany dia izay niteneniny teo tsy le zavatra tiako ho reny. Za anisan'ny mpanao an'izany taloha. Saiko ianao tsy fantatro. Fa izay masaka atao an-dohako dia hoe zay aloha, dia modimody fotsiny manontany mpanompon'Andriamanitra. Dia ohatra mpanjaka aba mihitsy. Ny azy efa vonona hoe dia efa handeha. Misy ihany mpaminany, misy mpanompon'Andriamanitra ihany. Fisak'izay mangataka aminy dia zavatra tsy mety amiko foana ny teneniny. Donc toizantsika le izy. Nazaovina eo akaikinao toe-po zany hoe. Josafata teto dia tonga dia hoe zay lazain'Andriamanitra rangaha dia andao an-tsaina. Zay le hoe fankatoavana tsisy fepetra, obéissance totale, zay lazain'Andriamanitra. Fa nen'le anankiray nandefa hiraka, nda naratsovy le Mikaia, nda natsovy izy dia asaivo makaty. Dia andao resahana ihany sao dia mba le tiako ny teneniny. Andininy 17 dia nandeha le hiraka. Ary le hiraka nandeha tanakany Mikaia ny teny taminy hoe indro efa iray teny avokoa zao ny mpaminany milaza soa ho an'ny mpanjaka, satria teo nisy mpaminany be da be efa natsoina. Dia lazain'ilay mpaminany dia hoe ndana miady fa mety aminao io, resinao io. Zay daholo ny resan'ilay mpaminany rehetrarehetra. Dia nakany Mikaia amin'izay dia ozy izy le hiraka, masiny ianao, aoka reny teninao mba ho tahaka ny anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa koa. Ina ny azonao an-tsaina amin'izany? Micorrompre, manao kolikoly, zao atao, zao tenenina. Atao vao mitovy amin'ilay lazainy rehetrarehetra fa zay ny tiany mpanjaka. Ataovy an'izao, zao tenenina fa iny mety. Micorrompre ilay mpanompon'Andriamanitra. Le hiraka moa zany micorrompre amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mibaiko izay tiana hitranga. Moa ve tsy mibaiko an'Andriamanitra zany ianao hoe ataovy an'izao Andriamanitra fa zao no tiako. Ataovy fotsifotsy mena volo ny vadiko Andriamanitra, iny mety amiko. Efa tsy fantatrao fa le mena volony iny lokony. Ataovy an'izao le asako, ny any tiako zao. Tena ilaintsika manam-paniriana satria ozy izy ny tompo tonga avy aminao arak'izay irin'ny fonao. Fa ilaina anao mankatao an'Andriamanitra fa ny irin'ny fonao mety tsy mahasoa anao. Fa teto terena, ny irin'ny foko no irin'ny fon'Andriamanitra. Zay tiako no ataon'Andriamanitra, zay mety amiko no ataon'Andriamanitra. Aloha tonga dia resahana mialoha mpanompon'Andriamanitra, atao ve zao. Mbola tsisy nanao an'izany e? Za rery nanao an'izany e? Eny tsy ampanangatana antsika fa fantatsika fa Iaby efa mivonona tsy hakatohan'Andriamanitra. Josafata ny teo hakatohan'Andriamanitra. Dia nandeha ny tantara
hiatrika ady zay ilay ady fa samy manana ny toe-po ny Ahaba rehefa hiatrika an'ilay ady a rezomeko an'ilay izy dia ny hoe ny Ahaba dia hoe za manana traikefa mpanjaka mahay miady aho zao ny fomba fanao satria rehefa miady zany dia ciblen'ny adversaire iza ny lohany dia iny ny vonoana iza ny mpanjaka dia iny ny vonoana nefa rehefa miady ny mpanjaka tamin'izany fotoana dia manao akanjona mpanjaka mihitsy izy a ahafantarana azy hoe izy ny chef dia nanana stratégie ny Ahaba amin'ny Ahaba azy dia ozy izy hoe za tsy akanjo ny mpanjaka anao karazany miaramila tsotra aho dia andeha amin'izay tsy tratra zay rehefa tsara zay mifisaina maha-olombelona ohatrany mety a tsotra mety ve zany hoe tena miova ianao rehefa andeha hiady dia miova akanjo dia tsy hita dia hita tsirika tsy tratra amin'ny fahavalo rehefa mody rehefa menamena foana ny zatra anaovanao ohatra dia miova marron kely dia tsy tratra dia zay ny anazy ny stratégie ny Ahaba dia zay dia ny Josafata indray ny Andriamanitra efa momba zao ihany zao poziko zao ny hoetiko satria zao ny tokony hiadivako hiatrehako ny mpanjaka Siriana sy ny fahavalo rehetrarehetra dinona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay tantara moa amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 fa hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia nandefa zanatsipika fahoany comme ça le adversaire dia niditra teo anelanelan'ilay akanjo tsy mifono any Ahaba la izy dia tafiditra fa tsy ny cible anazy nefa le zanatsipika fa nalefa fahoany fotsiny dia voa izy ny Josafata indray nefa nandeha izy dia zao ny zavatra nitranga Josafata tsy niafina mihitsy hoe mpanjaka izy fa niseho mpanjaka izy dia rehefa tonga amin'izay hoe iny dia nijerevany Siriana zany hoe iny manao akanjona mpanjaka iny mpanjaka ny Israely everiny fa mpanjaka ny Israely Josafata everiny fa Ahaba zany Josafata dia ndao fa iny no vonoana dia inona nataony Josafata vao maika izy ny tabataba ny any anatin'ny dikateny hafa moa dia hoe nanao cri de guerre zany hoe tena nijoro izy hoe ndao fa zay maresy eto tsika dia nijoro Josafata izy azy hoe za mpanjaka kanjo rehefa nikikika izy dia hitany zala adversaire ihany hoe tena tsy Ahaba io fa Josafata aloha tsy kitihana jerevinareo tsara hitany fahavalo hoe hito le tokony vonoana fa tsy mivonoana satria nanana an'Andriamanitra izy fa le niafina tary le nitaditady ny mialatsiny amin'ny fiteny hoe fikafika n'izao tontolo zao tratra tsy napoizina tsy voaharo mila mankatoy ianao mila manontany an'Andriamanitra ianao inona ny tokony atao satria izay tsy manontany an'Andriamanitra dia jereva efa mivolona tsy akato dia zavatra tsisy dikany nahafaty azy mino aho fa tsy ianao zay ianao le tahaka ny Josafata mitady an'Andriamanitra mankatoa an'Andriamanitra rehefa miteny hoe andao anontaniana ny hevitr'Andriamanitra dia tena anontanio ary tena ataovy zay lazainy tsika eto zao isan'andro manao sekoly manatrika fanatrihan'Andriamanitra misy zatra tenenin'Andriamanitra amintsika nataotsika ve le izy sa hoe tahaka ny Ahaba ihany tsika eny mahazo miteny izy fa tsy micorrespondre amin'ilay dadiaviko ny zavatra teneniny aloha raha pitsondray hainona minao fa tsy tsika zay tsy tsika zay sa tsika sa ahoany tsy tsika zafato za koatra mitady retour zany ohatra le bafla retour mitady retour aminareo mba tsika ve le izy sa tsy tsika tsika le Josafata fa tsy tsika le Ahaba amen amen zao fa ny akaikinao hoe tena rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra hoe dia lasa tahaka ny Ahaba fa rehefa miaraka aminy hoe dia ohatra ny Josafata mandresy foana amen toy izy tsika indray le tantara ny Josafata ihany no tantaraintsika fa any amin'ny tantara faharoa indray toko faharoapolo andininy faharoa sy fahatelo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy
ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka fa ny andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy hiady aminao, ary indreo izy ao Azezo Tamara. 7 dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Amen. Teto indray rehefa ho avy ny fahavalo dia tsy mifantoka tany amin'ny fahavalo izy. Rehefa niseho ny problema dia tsy nitanondrika izy nijery ahoana ty problema ty, ahoana ty za mbola tsy manambady ty, ahoana ty za mbola tsy miasa ty. Jereva ngely asa fa tsy misy sady tsisy ninona jerena koa nefa. Fa ho zizy Josafata, za tsy jery an'izany rehetrarehetra zany, fa za hitodika hiatrika an'i Jehova satria fantatro fa any ny solutionko. Natahotra izy olombelona izy fa tsy hoe olona matanjaka be dia hoe tsy vitantsika foana ireny fa Andriamanitra nomba antsika hatramin'izay, fa natahotra izy satria fantany fa tsy izy no hiady fa Andriamanitra ny ady. Amen. Amen. Rehefa natahotra izy dia aleo mitodika amin'Andriamanitra satria fantany le Andriamanitra. Dia toizantsika le tantara alohan'ny niatrehany ady dia niresaka tamin'Andriamanitra izy, dia naveriny tao anatin'le vavaka mifampiresahany tamin'Andriamanitra hoe iza moa ianao Andriamanitra io, iza moa ianao io, zao anie ny zavatra vitanao satria ianao Andriamanitra, zao momba anao rehetrarehetra, zao ny efa vitanao taloha satria ianao Andriamanitra. Nao vakitsika kely izy ao amin'ny manomboka amin'ny tantara faharoa izy teo 220 dia manomboka amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ka nanao hoe ry Jehova Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Eny ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra eo amin'ny tananao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao? Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na arety mandringana na mosary, ary tsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrianao zahay fa ny anaranao no amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiaino ianao ka amonjy. Inona mifantatrao momba an'Andriamanitra? Inona ny zavatra efa renao momba ny tiasa fampony ty raha ohatra? Fa afaka miantso anao hoe ry Andriamanitra Isaka sy Jakoba sy Abrahama, ry Andriamanitra Pasteur Rodolphe, ry Andriamanitra Pasteur Jao izay efa nanao fahagagana teto amin'ny tiasa fampony ty, ianao no antsonay, ianao efa nanao zavatra ianao ary nanamarina ny teninao ianao. Ka rehefa afaka nitranga zany tamin'izany fotoana, afaka nitranga zany tamin'ny 2009, afaka nitranga zany tamin'ny 2023, 2024, afaka mbola ataonao zany Andriamanitra satria Andriamanitra velona tsy miova ianao. Inona ny zavatra efa fantatrao momba an'Andriamanitra? Apatsiahivo azy androany. Amen. Sa tsisy fantatrao? Mino fa misy fantatrao kosa e. Matoa anao tonga eto efa nisy fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Na dia izay fotsiny aza. Za aloha tena mijoro vavolombelona efa be da be nataon'Andriamanitra, tsy voatantarako tsony. Dia ho apatsiahivoko azy foana hoe ianao Andriamanitra efa nanao an'izao tamiko. Tsisy dikany aminao ty mitranga androany ty, tsisy dikany aminao ty miseho androany ty. Mbola mety tsy tonga ilay valim-bavaka fa fantatro fa efa namaly ianao tamin'ny fotoanandro, mbola maly ianao androany. Amen. Raha fampatsiahivana ihany misy zavatra tamin'ny tadidiko ilay izy tamin'ny andron'ny Ezekia, dia rehefa nolazain'ny mpanompon'Andriamanitra izy hoe ho faty ianao, ho faty ianao. Dia inona ny tenenin'ny Ezekia tamin'izany fotoana? Hozy izy todika tany amin'ny rindrina izy dia nitomany, dia nikikika izy dia hozy izy Andriamanitra tsarovy izay efa fotoana ny arahako taminao,
tsarovy zay efa fotoana ny arahako taminao. Dia noho izay fampatsahivana nataony Ezekia zay dia nitodika Andriamanitra hovaiko ny décision. Tsy maty indray ianao, meko 10 taona ianao. Reto tsarovy zay efa nataon'Andriamanitra taminao. Tsarovy zay efa fanasitranana rehetrarehetra nataony tamin'ny fanahanao azy. Mety ho izy ianao hoe androany vao maly nanota be dia tsy nety. Ie, fa nisy fotoana ianao tsy nanota fa niaraka tamin'Andriamanitra dia iny ampahatsiarovina azy. Mba tiako iverin'Andriamanitra le za le vao nateraka indray iny, le za le mafana fo be iny, le za le tena vao miresaka ny olona dia niady Jesosy foana. Alleloia. Fa manina ianao tsy miteny Jesosy tsy ny androany menamenatra satria ohatrany tsy niasa tamin'ny fiainanao le izy. Tahiny Jesosy tsika ampatsahivana izy dia rehefa nampatsahiviny Josafata azy le hoe zao ianao Andriamanitra dia namaly Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony. 15 ny anaran'i Jesosy ka nanao hoe miaino nareo ry Joda rehetra sy ny mponina any Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazainy Jehovah aminareo: aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo betsaka ireo, tsy anareo niady fa n'Andriamanitra. Tsy anareo niady fa n'Andriamanitra. Impiry moa Andriamanitra mamerimberina ao anatin'io Baiboly io: aza miady nareo, manginy nareo, zany miady. Fa tsika mbola lozantsika miady foana. Vao hitsaka kely dia tsy maintsy mikikika amin'ny teny. Vao songona ny olona kely ho anay mpitondra fiara tompo, fa tsy tena fizahan-toetra be tompoko io mitondra fiara io. Fa raha ohatra ka tsy mbola mety ny toe-po, aza mitondra, aleo entina ihany. Fa vao mandeha mafimafy fotsiny le fiara dia atao matanjaka be iny aloha andramako arahana. Vao zany tokony priorité dia izy misongony eo loko dia efa fizahan-toetra foana isan'andro. Fa hoanao izy ny tompo: za miady ho anareo, mangina. Alleloia. Zay kosa ve pastera dia tonga dia hitsahany fotsiny zao momba anay dia zay ve dia anaiky an'izany raha tsy inona samy misorandreny menaka. Dia anontaniako anao ary androany, misy mahalala ve to inona menaka nanosorandreninao anao? Tsisy sa misy? Menaka fantatrao zao dia hina tournesol sikarazany, fa tsy fantatrao nanosorandreninao anao. Dikan'izany aza miteny an'izany tsony, aza samy misorandreny menaka zany. Satria ny dikan'izay aorinan'izay dia mitsangana raha mafy. Tsy tsika nefa zany. Alleloia. Alleloia. Rehefa hoe tsy anareo niady fa an'Andriamanitra dia niankohoka tamin'ny tany Josafata 19 ary ny Joda sy mponina rehetra tany Jerosalema niankohoka teo anatrehan'i Jehovah ka nivavaka. Alleloia. Ao aoriana ny fotoana rehetrarehetra sy ao aoriana ny fiatrehana ny ady rehetrarehetra dia vavaka ihany. Verina amin'Andriamanitra makasitraka hoe oke ary misaotra tompo, fa tena nahery tamin'iny tena ianao tokotra ny ady. Tsika mantsy raha vao hoe après le ady ka nandresy dia mitantara le zavatra fomba ny atrehana le ady dia tandremo, fa raha vao mitantara ianao dia sao dia ianao no nahay ny hetsika. Tonga dia tena fotsiny nandresy ny tompo noho ianao no nanao azy. Fa tsy hoe nataoko an'izao dia somary nitongilana kely dia tsy mivoany dia mety nanao an'izay ianao, fa namasina ny nanoro-hevitra anao hoe manotongilina kely, fa tsy ianao. Tsy ianao no nahay koa hoe traikefanao hoe fanaovana antony dia à gauche dia fanaovana antony dia à droite. Tsy ianao, fa fanamasina nanoro-hevitra anao dia meo voninahitra izy dia aza tantaraina be intsony. Alleloia. Satria lasa ianao lasa hita rehefa avy eo, ny fahaiza manaonao no hita. Dia nitoy le resaka rehefa mbola tsy niseho aloha le fandresena, fa Andriamanitra nanome promessa hoe aza no miady fa tsy ianao. Dia rehefa nanaiky dia inona nataon'ny ekipan'i Josafata? Lasa izy nideran'Andriamanitra amin'izay eo ambany eo. Tao hideran'Andriamanitra fotsiny tsika re, nanendrim-piry izy, naka sono izy zany, dia naka pihira, dia naka ndry taty isan-karazany tetsy, dia
dia io miondrikondrika io no nalainy keo dia andao tendrentsika ty dia andao lasa fiterahana makotrokotroka nefa ny hoe hiatrikady dia lozana midera indray tsy logika zany fihinona ny anton'ilay midera tsinitsinina le ady tsy asiana importance le olana tsy asiana tsy atao mavesa danja loatra le zavatra mbola tsy azonao androany fa andao aka atmosfèrana fiderana fotsiny tsika dia atao hidera rangaha mbola tsy tonga le vady andao hidera mbola masosotra be le vady ao an-tokantrano andao hidera mbola bedin'le patron foana nefa nizay fa manao zay mety andao hidera fa tsy atao eo masony a satria mety tsy zakany fa endrena ihany fa rehefa bedy patron iny ianao dia lasa anao mitsofoka any anatin'ny any amin'ny braoanao any dia ao anao amin'izay tairo tena marina anie zany za efa nisy fotoana le fankatoavana ny resako eto teto amin'ny tiasa fanompolite fa nisy fotoana hoe esory ny kirarinao dia hitsao zay tianao ananana fa lasanao za zany mba mety makatoranga ny idiko ny brao dia esoriko ny tongotra dia nitsatsahako amin'izay tao an-tanàna tao mbola tsy fantatro zay dikan'izany aloha any aoriana any tsy mbola azoko le toerana fa nitsahako fotsiny makatoa fa ny teny ilain'Andriamanitra atsika makatoa rehefa hoe mizavatra miseho dia nidera fotsiny rangaha dia tena midera amin'ny foa fa tsy mihetsiketsika nefa ny tare monjomonjo foana ihany nareo korangaha fa dia efa zay zany fa dia alefa aso ny hira dia midera fa inona ny zavatra nitranga rehefa nidery Josafata sy ny ekipa rehetrarehetra dia zao miasa saina ny olana miasa saina ny fahavalo samy fahavalo indray no ny famono reto ny olana samy ny olana mety olana bedabe zany tsy haiko zay olana nananao fa tonga dia raisiko ohatr'izay le izy ohatrany hoe sady narary kibo ianao no tsy tonga le valim-bavaka no mbola tsy nahita asy ianao dia ireo anankitelo ireo no mikaondo mitady mivaolana ho anao azonao an-tsaina ve zany sady sitrana ny kibonao zany no tonga zay valim-bavaka no nahita asy ianao tsy ianao no mikaondo amin'izany fa le zareo samy zareo no famono any zay ny tantara efa nisy eto ary afaka nitranga amin'ny fiainanao zany raha isainao fahamarinana zany androany dia afaka mitranga amin'ny fiainanao zany Andriamanitra manao azy amen satria maninona ozy izy rehefa nioby sy nidera ozy izy ireo dia nasiany Jehovah otrika ameliny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Sera zay avy ameliny Joda ka dia resy ireo dia avy eo zareo eo ambany eo izy samy izy ihany ny lasan'ny famono dia maty tanteraka dia tsy toizako moa eny toizako ihany aty ambany fa iny tena tianao ty andininy fahadimy amby roapolo ty amin'ny anaran'i Jesosy ary avo amabo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita rena betsaka sy faty ary fanaka sarobity teo izy ka dia namabo mihoatra noho izay zaka no entina ary atelona izy dia nanangona ny mibaby fa bedabe ireny zay zao tianao be zay fa tsy ataontsika toroteny zay aloha fa ataontsika entre parenthèse fotsiny fa ny tena dadavin'Andriamanitra amintsika dia rehefa miteny izy rehefa misy zavatra mitranga dia atao hitodika any aminy fa zany mitodika any amin'le mitranga aza mitodika any amin'ny tonton sy tantine aza mitodika any amin'izay zavatra rehetrarehetra mety heverinao fa mety fa mitodia aloha amin'Andriamanitra mety hiteny any Andriamanitra hoe ndana makany amin'ny tonton fa le tonton ohatr'izao tsy fantatro fa mitodia amin'Andriamanitra fa izy miadinyaditsika izy mandamina ny fiainantsika fa io dia ady io naiza raha misy miteny aminao hoe aza miditra ao amin'ny fanambadiana fa ao ady fotsiny ie marina ny azy fa tsy ady amin'ny vady fa ady amin'ny fanahy ratsy satria anelingelina ny fanambadianao zay isy anelingelina foana tsika fa tsika kosa mandresy foana satria manana an'Andriamanitra tsika alleloia mety aminao ve zany sa tsy mety aminao
andininy fahasivy am'roapolo sy fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no nefa reny fa Jehovah niady tamin'ny fahavalon'i Israely ary nahandry fahizay ny fanjakan'i Josafata fa nomen'Andriamanitra ny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Amen. Tadio fa mifisianao dia hitondra fiadanana ho an'ny manodidina anao. Ny fanekenao anaiky an'Andriamanitra dia misy fiatraikany amin'ny manodidina anao. Ny fanananao toetra mendrika manaiky an'Andriamanitra hoe mangina fa za tsy ady ny tiadiko ty tsony, misy fiatraikany eo amin'ny manodidina anao zay. Satria fantany fa Andriamanitra momba anao. Amen. Daotsika hitsangana. Daotsika hiteny amin'Andriamanitra tena isainay ho fahamarinana zany teninao zany dia hiditra zay ao anatin'le tontolo ny fankatoavana sy ny fitodiana any aminao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay Andriamanitra satria feno dia feno ny ato anatinay. Ny amin'izay fanambaranao manomboka tamin'izao voalohan'izao fotoan'izao. Sotra Jesosy satria fantatray fa mitady olona araka amin'ny fonao ianao. Fantatray koa nefa fa miatrika ady foana zay isan'andro isan'andro. Fantatray koa nefa fa noho ny fitiavanao anay dia manoatra noho ny mpandresy zay. Ny mpandresy nefa tsy ho mpandresy raha tsy miatrika ady. Tompo, androany aza atao le karazan'olona mieskive problème reny zay. Aza atao karazan'olona le mandositra sy mitodika fotsiny zay satria zay tsy te hahita problème. Nefa reny mihitsy ny Jesosy. Reny mihitsy no anandratanao anay. Reny mihitsy ny anehoanao fa tsy fahafatesana ny atiny io fa anehoana amin'ny voninahitra Andriamanitra. Tsy blocage io fa opportunité. Tompo, ampianarinao zay tsirairay avy. Tsy tanondrika tsony manoloana an'izay mbola tsy hitanay. Manoloana an'izay olana rehetra satria fantatray fa rehefa atrehanay ao anaty fiderany zany dia betsaka lavitra ny fahatsarana noho ny zavatra ny andohana teo aloha. Satria ianao no manao azy. Andriamanitra ianao tsy mba mandainga. Andriamanitra ianao manao izay lazainao. Tsy mbola nisy fotoana ka izay niteneninao dia tsy tanteraka. Tompo androany dia mitondram-bavaka ny tsirairay avy. Be da be ny mety mbola mieritreritra ny tenany eto fa mpanota velona. Be da be ny mbola tonga eto mieritreritra hoe tsy ho sitrana tsony. Be da be ny tonga eto Jesosy mety efa manipy gan fiainana. Be da be no milaza hoe ny anahy dia efa tsisy solution tsony fa mampatsiahy nefa ianao androany. Any aminao le vahaolana. Ny zavatra tadiavinao dia fitodianay any aminao. Ny zavatra tadiavinao Andriamanitra androany dia fametrahana izay zavatra rehetra mitranga eo ampelantananao. Dia tsy hoe mametraka an'izany fotsiny izay fa tena hoe anao fiainam-piderananao. Tsy midera olana izay fa midera Andriamanitra. Tsy midera problème izay fa midera an' Jesosy. Tompo androany ataovy ny fanahinao ameno anay tsirairay avy. Andrakotra anay tsirairay avy. Dia anana fahasahiana izay hijoro manomboka androany. Fa raha Jehovah momba anay tsisy matotra anay zany. Hijoro izay manomboka androany. Fa Jehovah miady ny adinay. Hijoro izay manomboka androany. Fa ho tsara ny fiafarany raharaha noho ny androany satria ianao miaraka aminay. Tompo ataovy mahita vavolombelona be da be zay. Ataovy mahita fiovana amin'ny fiainanay tsirairay avy zay. Ataovy mahita fahatsapany zay manomboka androany. Fa hafa ihany miaraka aminao. Raha mbola tsy tonga ny farany dia mbola eo foana ny fanantenana. Ary ianao Andriamanitra tsy mampanantena pokaty fa mampanantena fiainana. Ilay tena fiainana be dia be. Misaotra Tompo, makasitraka anao zay. Voninahitry ny anaranao rirany amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika tehaka mafy a laisantsika mpanompon'Andriamanitra. ndao itiaka ho an' Jesosy dia mahazo toerana tompoka azafady. Misaotra an' Jesosy tsika tamin'ny fatateran'ny fotoana androany. Alleloia. Raha tsy tonga zao ianao dia tsy nahita hoe nisy zavatra niova androany a pastera anankiroa be zao a no nitory-teny andao itiaka mafy an' Jesosy. Ao anatin'izany no nahatanterahantsika ny fanatazana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena ary izay rehetra nomaninao ho an'ny asan'Andriamanitra. Misy fanentanana sy filazana alohan'ny ilazantsika ny programa ho antsika raha ohatra ka hitanao fa somary voansery ianao, voansery na mikohaka na tratran'ny gripa na tsy en forme zany dia afaka tonga ihany ianao fa ny angaviana andaontsika hifampitsinjo. Amen. Ndao hanao kasibosy dia amin'izay samy voaharytsika tsirairay avy. Amen. Raha sitraka ao aloha zany dia ndao hanao amen. Alleloia. Mankasitraka toy izao ny programantsika eto amin'ny asa fanompoana ary raha pitso asabotsy, sabotsy communion dia miverina ery amin'ny trampokin'olona Analakely isika manomboka amin'ny 7 maraina. Teneno ny eo akaikinao eny amin'ny trampokin'olona Analakely ny fotoana manomboka raha pitso sabotsy, somasy sabotsy zany tsika dia miverina eny manomboka raha pitso maraina. Alleloia. Programa amin'ny herinandro dia hoy izy mpanompon'Andriamanitra toerana marana amin'ny fotoana hoe fitodiana any amin'i Jesosy, fametrahana ny rehetra eo amin'i Jesosy ary fiainam-piderana an'Andriamanitra. Misy sekoly tsika amin'ny latsinainy, talata, larobia, sekoly latsinainy, talata, larobia andao ametraka ny rehetra, hitodika any amin'i Jesosy tsika. Andao tena hoe miaraka amin'ny toe-po falifaly tonga anatrika sekoly. Fa misy zavatra tsy horenao mihitsy ao anatin'le zavatra partagena any amin'ny direct iny fa raisina alohan'ny amin'ny fito sasany. Atsangano hoe ny tananao raha mba efa naharehan'izay ianao aloha. Misy karazan-javatra zany tsy horenao any amin'ny direct fa ao alohan'ny amin'ny fito sasany. Dia maro amintsika manao témoignage fa tena ao anatin'le fahavononana alohan'ny amin'ny fito sasany iny dia efa mikasika ny fiainany Andriamanitra. Alleloia. Dia manentana anao tongava manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany eto amin'ity toeran'ity. Ny sekolontsika zany dia eto amin'ny Super U Analakely latsinainy, talata, larobia amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Ny alatsinainy sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahim-panahy sy fanambinan-toetra. Raha mijery direct ianao io misy an'io caméra io zao dia mitodika à gauche à droite io ao anaty fivoriana dia tsy hoe reny olona hitanao reny akory misy olana ao sekoly famana olana le izy fa tsy hoe le manatrika eto akory dia misy olana fa mianatra tsika hoe ahoana raha sendra mandalo olana, ahoana ny fomba atao hiatrehana olana. Raha anaty olana moa ianao tena asaina manokana ho tonga. Dia ohatran'izay koa ny talata sekoly fanasitranana tsy hoe marary daholo akory reny fa mety misy marary, mety isy harary fa ny fomba fiatrehana azy no ianarana ao anatin'izay sekoly izay dia asaina ampitiavana zany tsika latsinainy, talata, larobia eto amin'ny Super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Ny zoma fanotronana amin'ny 4 eo amin'ny trampokin'olona Analakely ihany. Ao aorianan'ny fotoanan'ny communion rapitsy dia misy fotoana manokana ho an'ny tanora. Atsangano hoe ny tanan'izay tanora tonga eto ataovy ambony tsara, menatra daholo le tanora. Tongava dia vita ny fotoanan'ny communion rapitso dia misy fotoana mahafinaritra be ho an'ny tanora. Tsy ny tanora ihany fa misy fotoana ho an'ny club d'enfant ihany koa. Zaro ny zazakely, zaro ny ankizy hianatra tenin'Andriamanitra fa ho fierovana ho azy tombony ho an'ray aman-dreny ary indrindrindrindra ho an'Andriamanitra reny ankizy ireny dia mila mianatra tenin'Andriamanitra. Tsika manana onjam-peo FM 90.8
FM 90.8 teneniny eo akaikinao a 7 teboka 8 zay maritra fiarahanao amen. Mila toizana le régime tsy ampy le hoe manao sport kely fa mila arahana régime io dia ohatran'izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra le régime maraisitsika eto amafisina ampatsiahivina any amin'ny radio dia hitanao fa mitombo ny fiainam-pananao amen. Ankoatran'izay misy ny page FB FM 90.8 page FB HVK mission events manaraka tsara tsika ao daholo ny fandaharantsika rehetrarehetra araka ny hitantsika eto amin'ny écran dia Rapitso 17 aiza misy an'ity toeran'ity any Vitry-sur-Seine à 13h30 any France ny ray aman-drenitsika dia ho alefa direct ao amin'ny HVK mission events ny fotoana rehetra fa ny angatana amintsika tsy hoe andao hijery fa andao loha hivavaka ho any zareo amen. Mila mitondra-bavaka amin'ny fotoanantsika mba tena hoe hokasihan'i Jesosy sy ny fon'ny olona izay mijery mba handray ny fahamarinana izay tena ao am-pon'i Jesosy dia tsarovy am-bavaka ny ray aman-drenitsika fa tsy mora ny mitory-teny sahoana pastera omaly zao izy efa nanao Rapitso koa dia isy fotoana misesisesy ohatran'izay fa mila matsiaro am-bavaka azy tsika mba homen'Andriamanitra hery izy mba le tena message tian'Andriamanitra hiampitany am-pon'ny olona izay hanatrika sy hijery no homen'Andriamanitra anazy amen. Dia militsika miray fo ao anatin'izany alleloia. Ndaontsika hitsangana dia ainjiro eto amin'ireto box reto ny tananao makany amin'ireto box reto dia ndaontsika hivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra mankasitraka misaotra ny amin'ny fahafanay Jesosy nanolotra ho anao misaotra ny amin'ny hery tanjaka izay nomenao anay ianao no nanome hery anay ahavory arena io ray amin'ny anaran'i Jesosy zany fanatitra izany mba ho tonga fanahin'olona marobe voatahiry hatramin'ny faran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny mpanomponao mankasitraka ny amin'ny teny izay nampitondrainao amin'ny mpanomponao ary eto izay dia matsiaro am-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra izay anivelany amin'izao fotoana izao io ny délégationna izay lasa tany Jesosy ianao Andriamanitra nafihery an'zareo ianao Jesosy hiteny amin'ny alalan'izy ireo hitondra ilay afatra tsy misy kilemo izay anomana ny olona anaitra ny olona amerina ny olona eo amin'ny fiambenana ny fiverenanao mba ho vonona ny tsirairay avy Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andaontsika tehaka mafy misy faly veloha eto androany mba aufafay ny tananao ary ataontsika hisaotra ny tompo androany fa teto izy mbola eto izy ary anaraka anao izy amen. Tadio fa raha vao tsika mialy eto dia misy Andriamanitra zay manaraka atsika dia manomboka eo zany tsika dia fantatritsika tsara hoe inona ny hitany dia inona ny tsy hitany dia na ny ao anatin'ny lohantsika raha dia hitany dia raha vao tsika mivoaka eto zao dia fantany inona ny ao anatin'ny lohan'ity zanako ity indray nefa vao teo izy tenenina fa tsy fa mino fa tain'Andriamanitra isika raha isoarany tsodrano zay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao amirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo ao aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana mandehana dia tsarovy fa Jehovah efa niadinao mandehana somatokian'Andriamanitra fa efa vita ny ady dia ho tahinany ianao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo ny fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra mahato zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahato zao atsika tahin'Andriamanitra tompoko.